Ny fihasoavako marina dia mahery indrindra. Mivavaka manova zavatra. Ny laina ny nanaovany Mosesy izany vavaka izany. Andriamanitra mihitsy nikarombava ny Mosesy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Inona ny zavatra holazainao zao fa ho ataoko tokoa? Inona ary ny zavatra ambaranao fa ho tanterahiko? Andriamanitra ve tsy malalana dia mbola tsy mangataka aza isika? Fantatr'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny tiany atongavana. Fantatr'Andriamanitra ny tiantsika. Fantatr'Andriamanitra ny ilaitsika. Fantatr'Andriamanitra ny iritsika. Fa Andriamanitra tena te andreantsika manonona hoe Andriamanitra ampahitao ny voninahitra ao. Ampahitao ny voninahitra ao. Dia tiana ho vavaka tena mpolotra avy ao anatintsika rehetra manomboka izao ane izany hoe ampahitao ny voninahitra ao Andriamanitra. Ny mba ahita ny voninahitra ao. Que je vois ta gloire. Que je vois ta gloire. Ampahitao any voninahitra ao. Amen. Amen. Ny voninahitra Andriamanitra dia lehibe. Mihoatra noho ireo zavatra rehetra ilaitsika bitika ny zavatra rehetra ilaitsika io. Vola ilaitsika, fahasalamana ilaitsika, fitafiana ilaitsika, ny fari-pahalalana ilaitsika. Zavatra rehetra izay ilaitsika eo amin'ny fiainana dia kely raha oharina amin'ny voninahitra Andriamanitra izay lehibe. Azonareo hoe karaha ny voninahitra Andriamanitra izany no ataony hoe manarina ny fiainantsika. Tsy efa manaraka daholo ve ny rehetra? Amen. Ary Andriamanitra dia nilaza sy nampanantena. Alao misy tantara anankiray tiako vakina ao amin'ny Lioka 7 dia tantara anankiray mety efa haitsika rehetra tsenjera. Lioka 7 azafady dia ahitantsika tantara anankiray izay tantara samy miantsara ilay tantara. Rehefa nandalo Jesosy dia niantsoantso ilay démoniaque. Tonga sady vai ianao ampahory anay. Dia hoy Jesosy mangina ianao dia mivoa aminy. Dia rehefa navoaka ny Jesosy reto démoniaque ny devoly rehefa namaloto tao anatin'ilay raha lehilahy dia noho ilay zavatra tena tiany sotsika ho renesina nanao vavaka ny devoly ry havana. Samy mandre hoy ny devoly hoe raha horasinao ary izahay mba azalefa zafady any amin'ny lavaka tsy hitanoanoa fa mba lefaso azonareo ve azalefa any amin'ny lavaka tsy hitanoanoa. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra tiako vakitsika Lioka 7 dia ny andininy 2:30 hoe dia mekeny Jesosy izany. Halleluja. Azonareo ve zavatra tiana tongavana dia mekeny na dia ny devoly aza nahazo valim-bavaka. Lazava ve? Azontsika ve? Tiana ampahirezana antsika daholo izany hoe ny zavatra rehetra ilaitsika azontsika raisina avy amin'ny tompontsika izany. Amen. Tsy ampamendry fendro antsika kory izany raha ao anatin'ny besoin isika ankehitriny fa ampahirezana ny finoanao izany hoe na ny devoly ara nahazo valim-bavaka raha ny devoly aza dia nekeny izany. Ahoana moa zavatra rehetra ilaiko amin'ny fiainako tsy ho azoko tsy ho tanteraka. Halleluja. Fa ny zavatra tian'Andriamanitra mpolotra avy ao anatintsika dia ny hoe mba ampahitao Andriamanitra ny voninahitra ao. Halleluja. Ilay fanatrehanao feno voninahitra ao Andriamanitra mba tiako loatra izany hoe fiainako raha kofa ny voninahitra Andriamanitra. Ny fiainako isan'andro tena ao anatin'ny voninahitra Andriamanitra. Ny fiainako isan'ora isan-tsegonda isan-minitra tena hoe raha kofa ny voninahitra Andriamanitra midika hoe ianao dia mitoetra ao amin'ny voninahitra Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Raha izany miredareda ao anatsika Andriamanitra mba ampahitao ny voninahitra ao. Dia hoy Andriamanitra hoe ho hitanao tokoa. Halleluja. Ao amin'ny Jeremia toko iarahantsika rehetra mamaky haitsika tsy anjera angamba ny tenin'Andriamanitra fa tsara verina vakina amintsika. Jeremia toko iarahantsika rehetra mamaky toko 7:20 dia ny andininy 7:10 andininy 2:20 dia vakitsika rehetrarehetra miaraka hoe ary antsoay ianareo ka andeha sy hivavaka amiko dia iaino anareo aho. Amen. Mpiaino vavaka Andriamanitra sady vavaka ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Nampanantena Andriamanitra fa raha hitady azy isika dia hita azy. Raha hikatsaka azy isika amin'ny fontsika rehetra dia ho hitantsika izy.
amaly vavaka izy. Jeremia toko fahatelo amin'ny telopolo ny andiny fahatelo efa haitsika rehetra tsenjery hoe raha iantso ahy ianareo dia amaly ianareo aho ary ampiseho zava-dehibe saropatarina ianareo izay tsy fantatrareo. Toriana amin'ny olona fony voanino izany fa efa mpinotranay isika mananika eto androany ao anatin'ny besoin ny fiainanao dia averina aminao indray toroteny fony voanino, toroteny ny mpitoreny akalamanjana. Raha ino ianao dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra. Antsoy Andriamanitra fa mpamaly vavaka izy. Raha iantso azy ianao dia ampiseho ny zava-dehibe saropatarina izay tsy fantany ianao. Raiso izany tahaka ny fony voanino. Amen. Raiso amin'ny fonao manontolo, raiso amin'ny fotsotra tahaka n'le mpalota Gagila izay mbola tena avy sotro. Azonareo ve dia nanatrika fitoriana kalamanjana izy mbola mirepirepi amin'le toka dia nireny ny sofina hoe antsoy aho dia hovaleko ianao ka ampiseho za izy amin'io mbola efa manjavozavo ny maso mahita le mpitoroteny tsy haintsony nanalana vehivavy tsy haintsony namanana akanjo. Azonareo ve mbola olona tena donendriny toka izy efa eny ny sofina antsoy aho dia hovaleko ianao ka ampiseho zava-dehibe saropatarina izay tsy fantatrao. Andriamanitra dia mpamaly vavaka, Andriamanitra mahay zava-drehetra, Andriamanitra mahay zava-magaga. Zay ny renesy ny sinda ny tokany. Kepohany dia niraisiny le ten'Andriamanitra. Inona ny lazain'le zalahy, inona ny lazain'le tovovavy mamaly vavaka Andriamanitra. Andriamanitra inty aho mpanota tsy mendrika, inty aho miverina aminao, inty aho mino izany teny izany, inty aho mivavaka aminao, inty aho miantso anao. Valio ny fivavako Andriamanitra. Niova ny fongy, niova ny fiainana ao anatin'ny ray ny mpimaso. Raiso androany ny fahagagana. Inoy aza manao addition soustraction mila mivavaka mifady amina 10 andro azany ngamba vao iovy ty. Ny finoana tsy manaja ny ancienneté. Mazava ve? Ny ancienneté atsika tsy migarantir atsika andraisana valim-bavaka. Inona no andraisana an'le izy? Fotsotra mintsotra ilay fitiavana sy ny fahalebiazana. Zay. Dia tiana antsika rehetra indray hiverina tahaka ny fony voanino anio. Anana ilay etaeta mba pahitao ny voninahitra Andriamanitra. Voninahitra fa mpanota tsy mendrika. Ankehitriny efa zanaka ao an-tranony ray. Mendrika ahita ny voninahiny mibalika. Alleluia. Mendrika ahita ny voninahiny mameno sy mandrakitra ny efitranonao ianao. Ao efa ao an-tranony ray. Amen. Ny fandraisana fahagagana tsy ny fiferitraina akory. Samy miantsara. Ny fandraisana fahagagana tsy hoe fitomanina figogogoana akory. Ny fahitana ny voninahitran'Andriamanitra ny ahitana ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy hoe akory ianao monmonina efa tena tsy rary ny ataon'jareo efa tsy zaka kosa tena misy zavatra tena efa tsy zaka. Ny andraisana fahagagana azonareo ve? Ny andraisana fahagagana tsy hoe akory satria efa elabe loatra ny reto ka ty kosa efa tena rara ho azo. Sia! Ny andraisana fahagagana tsy hoe akory satria hoe efa tena miompakana mihitsy ny faratsiny izao tontolo izao za efa mba mivavaka mafy dia mafy. Sia! Ny andraisana fahagagana miverena tahaka ny fony ianao voanino. Ekenao tsotra ny fitiavana. Ekenao amin'ny fonao tsotra hoe ity aho. Inoko tsotra zany fitiavanao azy zany. Ilay zanakadala ahoana tsy efa andresana tamintsika teto ve? Ilay zanakadala ahoana moa ilay tantara? Nangatany ny anjara fananany rehetra dia nomeny ny ray azy zany. Azonareo ve? Sika tsy zanakadala akory. Amen. Amen. Fa isika efa nahazo karazana mesazy be. Dia reny mesazy reny ny akabiazany tsy haintsika tsara mametraka ilay izy amin'ny plasiny. Amin'ny toerany avy tsiraidray ny sasany efa ny sasany nitangina amin'ny sasany, mesazy sasany efa kamofle ny sasany, mesazy sasany efa arefesen'ny sasany. Azonareo ve? Mesazy sasany efa miova loko lasa ohatra ny miofo mangavongavo. Mesazy sasany ao amin'ny saintsika. Azonareo ve ilay izy? Fa androany iza ilay atoninao rehefa mivavaka. Iza ilay Jesosy. Iza ilay Andriamanitra. Iza n'ilay ray.
tsy tokony izany ve ny calcul ho atao hoe iza moa ty resako ty, iza moa le dadako, iza moa le iza a mba hampahitaony voninahitra ao Andriamanitra, hampahitaony voninahitra ao any, voninahitra ao mameno ny fiainako, mandrakotra ahy, atovy eo amin'ny fiainako izany any. Ao anatin'izany voninahitran'Andriamanitra izay mampangetaentanao izany ka anao tahaka ny Mosesy ianao hoe na dia atao ary Andriamanitra rehefa avy eo ny zavatra nilazain'Andriamanitra nge dia hoy Andriamanitra izao ary e. Tsy velona izay mahita izay mahita ny tavako hoy Andriamanitra, tsy misy mahita ny tavako ka velona fa satria izay nangatanao a. Ok, maty ny amin'ny tenantsika, nanombo ny filantsika sy ny faniritsika. Tsy misy mifanohitra ny tenin'Andriamanitra, anome ny riny izay matahotra azy izy, anefa ny riny izay matahotra azy izy. Fa le faniritsika indraindray ny idôlatsika, ny faniritsika indraindray ino ny antony havelomatsika. Azotsika ve le izy? Dia ino ilay tian'Andriamanitra ambony, ino ilay tian'Andriamanitra tena hoe tena ombotana hoe raha isoroko ary le fanirinao io. Dia ahoana? Azotsika ve le fandreny ny zavatra tena tian'Andriamanitra hita hoe ianao rery Andriamanitra, ianao no voalohany eo amin'ny fiainako ary ianao no tena ianao irery no voalohany sy tena hoe antoky ny fiainako, antony ny isiko, antony izao fiainako izao. Zay le tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainatsika. Dia rehefa tranainy isika mitambatra be dia be ho ihany mesazy a, dia be dia be amin'izay no nasaina tamintsika hoe ka ny fiainatsika dia tokony voninahitr'Andriamanitra, marina izany. Ary na tokony voninahitr'Andriamanitra ny fiainatsika dia tokony tena mpanefoefitsika, tsisy maharatsy amin'izany. Ary na voninahitr'Andriamanitra ny fiainatsika dia tokony tena ho hita mihitsika hoe mahomby, tsisy maharatsy an'izany, marina izany. Dia efa nitambatambatra be dia be dia be dia be hoe karaha zao dia zao, karaha zao dia zao, karaha zao dia tsy dia azonareo ve? Dia ilay finoana fony voanino voasarona fa miaraka amin'ny rekety eo anatrehan'Andriamanitra isika, efa miaraka amin'ny antsoina hoe raisonnement hoe ity ny tena raisonnable, ity ny tena logika, ity ny tena araka azontsika le izy. Tian'Andriamanitra isika angetaeta ilay fanatrehana, ilay voninahitra, ilay tena hoe miresaka amin'ny tahaka ny Mosesy, ilay tena hoe mahita ny voninahitra.